Tsara moa no manamarika fa tsy eto an-toerana amin'izao fotoana izao ny filohan'ny senitra Ramatoa Atala Beatrice araka ny nafantarana azy dia mitarika délégation any ampitan-dranomasina any ny tenany. Raha ny vaovao voaray moa dia tany New York izy androany ary efa niona ihany koa tamin'ny taleka Beletra ny sekretera jenéral ny firenena mikambana afaka maly kosa dia noraisiny ny tompona andraikitra ny département tamin'ny sahanany politika eo anivon'ny Maison Blanche any Washington any. Fa ao anatin'izay tontolo politika izay hatrany anisany sosokevitra izay navoakany teo anivon'ny FFM ny CSC ary ny mpitandro ny filaminana ny tokony hanemorana ny fifidianana farafatarany iray volana entina andinihana ireo pitsopitsony samihafa no anton'izany. Mety manahoana kosa nefa ny akon'izay sy ny mety ho fiantraikan'izay ho rahantsika ato anatin'ity fanadihadiana ity. Anisan'ny hevitra nivoatra nandritra ny feonan'ny FFM ny komite misahana fanaraha-maso ny sordalana ary mitandro filaminana teny amin'ny ministeran'ny folo alonda teny Ampahibeny omaly ny tokony hanemorana ny fifidianana tsy mihoatra ny 2 volana. Raha nanontaniana mikasika io sosokevitra io ministra ny folo alonda dia nisafidiny tsy haneho hevitra ny tenany. Toy izao kosa ny valiteny nentin'ny filohan'ny FFM raha nanontaniana fanazavana mikasika ny fangatahana fanemorana ny fifidianana. Izy ne zany tsisy resaka hoe mianona zay zany zay eo amin'ny FFM dia anisany araikitsinay CSC ny fikarakarana ny fifidianana ty dia niaso ry namanareo zany zay satria ny anjareo ndray zany izy toatiko ny fandriampahalemana na aloha na mandritra na orina ny fifidianana ka tsy azonay atao filavao raha zay ro tota koa zany na io tsy niavanay tsy afaka manao manome antoka amin'izay fandriampahalemana zay zay zany natoanay telo miaraka zao efa nitara indray moa zany zao satria tsy zay rera akory nitady vahaolana dia efa nanatona koa zany zay ny agny amin'ny primature ary nanatona koa zay ny CMDN mikarakara n'izay zavatra zay. Mety anatona ny communauté internationale koa zay nareo? Ka iny zany anjaran'ny ministère des affaires étrangères zany zao efa nanao atamaraina izy efa namory ary adidin-drato ihany koa zay zavatra zay. Araka ny fanazavana dia manohana nisy fifidianana amin'ity taona ity ny feonan'ny FFM ny komite misahana ny fanaraha-maso ny sordalana ary mitandro filaminana ary notsim-pihan'ny iray amin'ny délégation avy amin'ny FFM ny CSC ary mitandro filaminana fa tsy tokony ao anatin'ny fotoam-pahavaratra no hanatanterahana izany.